mba ahitany olona ny voninahitra ka tsy hovarimbarina amin'ny zavatra hafa zahay fa ibanjina ny teninao zay fa renay ary mbola ho renay koa amin'ity fivoriana ity mba hafantaranay ny sitraponao ampitomboy ny finoanay amin'ny anaranao Jesosy no anandratanay izany tonim-bavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao fotoana izao dia ny teny ao filazantsara araka ny Jaona. Jaona 2:1 vakina manomboka amin'ny andininy 2:30 ka hatramin'ny andininy 5:70. Jaona 2:1 ny andininy 2:30 ka hatramin'ny andininy 5:70. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy noho ny nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa ny nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy, Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany. Dia hoy ny jiosy, akory ity habe ny fitiavany azy. Fa hoy ny sasany, moa tsy hain'ilay ity izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va ny manao izay tsy ho nahafatandre lehilahy ity. Dia vonto indray ny fanahin Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy. Ary zohy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta, anabavy ny maty taminy, Tompoko, maimbo izao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha hino hianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha eo misaotra anao aho fa efa nihaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina noho ny lazako izany, mba hinoany fa hianao no naniraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy mivoaha. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty, ny tanany sy ny tongony sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vahao izy ka avelao handeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra ataon'i Jesosy ireo no nino azy. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hoy ny tenin'i Jesosy tamin'ny Marta teo, tsy voalazako fa raha hino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Sady io raha teo koa moa izany no fanevany ity fivoriana isan-keritaona izay atao eto Soatanana ity. Voalaza fa ny fianakavian'i Marta sy Maria ary Lazarosy dia fianakaviana izay tiany Jesosy. Ka dia nanantena izy izy mirahavavy rehefa maty ny anadahany, tsika raha tiany Jesosy, tsy hoe ilainy dia ho tonga eo. Kanefa ny zavatra hita dia izao, izay ny hevitr'olombelona, mba ahitana fahagagana. Fa ny an'Andriamanitra kosa dia fahagagana mitondra voninahitra ho an'Andriamanitra. Io ny an'i Jesosy rehefa manao zavatra.
ary ny fahagagana dia manaraka ny finoana ka tsy ny hanangana ny maty na ny hamaha ny problema rehetra no olana tamin'i Jesosy hain'i Jesosy tsara zany fa ny tsy finoany olona no olana taminy ary dia hita amin'ny teny rehetra zay na Marta na Maria na ireto jiosy izay nanatrika nakao tamin'ny Marta sy Maria nampahery azy dia samy voany tsy finoana avokoa zany hoe ny fahafantarany zareo an Jesosy dia Jesosy mahay fagagana fotsiny tahaka ny Jeremia tahaka ny Jaona mpanao batisa io moa nanontaniany Jesosy indray mandeha ataonareo iza moa aty ny maro ane dia mahitanao ho toy ny mpaminany lehibe fotsiny mahavita fahagagana fa ny mahazanak'Andriamanitra anao mahazanak'Andriamanitra an Jesosy sy ny mahamesia azy dia mbola tsy ninoan'olona tamin'izay fotoana zay ka dia io ny hita eo i Marta sy Maria koa moa amin'ny hoe tiany Jesosy dia teo entiny antanana ny programan Jesosy satria tianao zahay Jesosy zahay koa tianao izao ny tokony ataonao vonandreany any Lazarosy narary ianao tokony niazakazaka ianao tonga taty ary io no fanomezantsiny omeny eto raha teto ianao Jesosy ianao moa tsy teto dia maty ny anadako fa raha teto ianao dia tsy maty izy dia hitan'i Jesosy taratra amin'izany fanontaniana izany ny tsy finoana ny fisalasalana nahoana ny tonga aminay ity zavatra ity izahay dia voalaza fa tiany Jesosy ary tsy vitsy amintsika zay tonga eto koa ry havana manana an'izany toe-tsaina izany ohatra ny salasalama zany ohatra ny misimisy olana ao amin'ny fianakavianao anao mba ho an'ny Soatanana mba ho vaovahany olana ny fanontaniana dia izao mino ve ianao fa hain'i Jesosy mamaha ny olana io fa tsy ny olana no problema amin'i Jesosy ary eto aza dia ny sarotra indrindra no ataon'i Jesosy mba isiny finoana azy sy ny fankalazana an'Andriamanitra dia ny fahafatesana manangana ny maty mbola tsy nisy nahay nanangana ny maty dia miezaka ny manam-pahaizana amin'izao mba hay hanangana ny maty fa tsy misy fa Jesosy ihany mahay manangana ny maty ary manome fiainana mandrakizay ho an'izay natsangana io no ataon'i Jesosy ka dia ady amin'ny tsy finoana no natrehan'i Jesosy eto ary io no nampitomany azy tsy ny hoe lany hevitra izy hoe dia ho lasa tokoa ty olona tika dia tsy hiverina intsony hain'i Jesosy tsara matory aza nylazan'i Jesosy azy rehefa nilaza tamin'ny mpianatra izy andeha itsika hamoha ny Lazarosy fa matory izy ety nilazany ny fahafatesana hain'i Jesosy ny zavatra rehetra problema manahoana moa izay misy eo amintsika no tsy ho hain'i Jesosy fa ny tsy finoana ny ota io no vaty misakana tsy hatanterahany fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika hoy izy eo amin'ny Isaia tsy fohy ny tanan'i Jehova tsy lalodalova ny sofiny fa mahare fa izao ny fahotanareo ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra saotra an'Andriamanitra atsika fa io nahatongavan'i Jesosy handrava ity efitra mampisy atsika eo amin'Andriamanitra ity ary io ny fatony io no antondin'i Jesosy koa mba hahatonga atsika hino an'Andriamanitra dia rehefa nanontanian'i Jesosy moa ireto izy mianadahy reto mirahavavy reto hoe aiza moa nandevenanareo azy problema indray no natranga efa maimbo an'izy zao Jesosy io zany efa maimbo an'izy zao ny problema tsika zany io no jerentsika zany hoe mijery ny problema fa tsy mijery an'i Jesosy izay tompony fiainana izay manatrika eo
ary na dia nivaly teniny Marta aza fantatro ihany izy fa hitsangana amin'ny andro farany tsy fantany fa ity manatrika azy ity dia sady mahay manangana ny maty amin'ny andro farany no mamaha ny olana amin'izao ankehitriny izao fa afen'ny olona moa ny olana eo amin'ny fiainany indraindray ary metaritsika araka ny fahombiazantsika ny fahombiazan'i Jesosy fahombiazan'Andriamanitra tsy hain'i Jesosy ity izao ty olana ity efa netiko tarity iny sarotra aminao Jesosy mamaha an'io fa netiko tamin'ny toerana maro an'io raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra moa dia ny famonjeny ny fitiavany ny fahaizany zavatra rehetra ny halehibeny asehon'Andriamanitra amintsika fa ny olona dia ny fahagagana aloha ny tiany hojerena zay aby natongavanyreto olona be dia be nanatrika an'i Jesosy tamin'izay maty zao Lazarus andao hojerentsika inona indray ny hataon'i Jesosy eto zao nahay napahiratra ny jamba izy hojerensika koa ny amin'ity ka io nahatonga an'i Jesosy nivavaka nitodika tamin'ny ray izy fantatro fa miaino ahy ianao miaino ahy mandrakariva ianao antsain'Andriamanitra rainy fa noho ny amin'ny vahoaka mitsangana manodidina eto izay tsy mino izay mila famantarana izay tsy mino ny mahamesia azy zay tonga eo amin'izao tontolo izao io no anaovako izao mba hinoany fa hianao no nanirakahy mino an'i Jesosy ve ianao tonga eto tompoko io no fanontaniana amintsika tsy ho an'ny Marta sy Maria tamin'izay fotoana zay ihany ty fanontaniana ity fa ho atsika koa izay manatona an'i Jesosy ny finoana isika mijery ny olona amin'ny fisehony ety ivelany dia mazoto mivavaka dia mazoto manao adidy dia mazoto mikarakara an'izao Jesosy mijery ny ao anaty manahoana ny finoany ty olona ty ity zavatra ataony ty ve taony rehetra io no ny finoany sa no zavatra hafa ihany io no anontaniany Jesosy amintsika ka raha tonga ny zanak'olona moa hahita finoana ety ambonin'ny tany va izy raha mino ianao tompoko dia hita ny voninahitr'Andriamanitra ny olona mino dia mahita fahagagana isan'andro sy zavatra tadiavina ny fahagagana fa rehefa mino anao ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra aminao dia fahagagana avokoa na ny atongavanao aty izy ty aty Soatanana ny afahanao manompo azy izany rehetra zany dia ampianarin'ny fanahintsika fa fahagagana ataon'Andriamanitra ary fitiavan'Andriamanitra atsika zavatra tokana ny kendren'i Jesosy am'ireo ny kendren'i Jesosy dia zao ny hidoatsika azy fa izy no rahan'Andriamanitra ny hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra fa isika dia mora manome voninahitra ny tenatsika mora manome voninahitra olona isika tahaka ity olona anankiray ity zay tondra tomobile izy ka ratsy ny ponta am'izay atahorana ny ho latsaka anaty rano any vavabavaka izy pio Jesosy mba ho tafita rehefa tafita izy hitanareo nanaovako azy teo zany zavatra zadrara amin'ity fitondrana tomobile ty sy Andriamanitra isony ny nisaorany sy nomeny voninahitra fa ny tenany hitanareo ny fahaizako azy teo zao ny nanaovako azy na alefako taria somary na viliko tatsy dia zao tafita zao mora manadino tsika ny manome voninahitra an'Andriamanitra fa raha nalasak'Andriamanitra tao anaty rano tao izy dia maty tao izy so ihany Jesosy mahafantatra atsika mahafantatra anao izy mahafantatra izy ny famondrampony dia lehibe ary tahaka ny ahavony lanitra sy ny tany ny famondrampon'Andriamanitra amin'izay matoky azy ary tahaka ny fiantra ny zanany ny ray aman-dreny ny zanany ny ray ny zanany ny fiantra an'Andriamanitra izay
matahotra azy. Fantany itsika, fantany fa vovoka sy lavenina itsika, dia tsy mba manao arak'izay ataotsika izy. Fa raha nanao arak'izay nataotsika Andriamanitra efa levona itsika hatr'izay. Fa dia mbola mamindra fo izy, ka mahatonga atsika mandre izao teniny izao. Raha hino hianao, dia ho fantatrao, ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Nino atsika an Jesosy, io dia isany angatahana amin'i Jesosy. Ampitomboy Jesosy ny finoanay. Ampitomboy ny finoanay. Ka Jesosy mampitombo azy amin'ny zavatra. Raha manao an'izay moa ampitomboy Jesosy ny finoanay, dia zavatra moramora ihany zany, volabe zany, fahasalamana izany. Fa indraindray ampitomboin Jesosy ny finoantsika io amin'ny zavatra sarotra. Dia zao ny tenin'ny Paoly, na amin'ny fahoriana, na amin'ny inona dia misaotra an'Andriamanitra aho. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva. Satria matoa avelan'Andriamanitra mihatra amintsika ny zavatra sarotra sasany, hampitombony ny finoanao ihany zany. Tahaka nampitombony ny finoan'i Marta sy Maria sy ny manodidina teto. Tsy hoe narary Lazarosy dia nazakazaka Jesosy dia sitrana anao. Fa navelany ho faty, navelany hatory hoy Jesosy eto. Itsika moa manao azy maty fa nodimandry, matory hoy izy hamoha azy Jesosy. Hainy Jesosy tompoko ny zavatra rehetra. Hainy koa ny mamaha ny olana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ny tsy finoana no vato misakana. Angatao amin'i Jesosy io, barierany tsy finoana io mba harodany, mba ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ary mahaiza manomeza voninahitra azy rehefa voavahan'ny olana. Mahaiza manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa izao ny teny, izay manome voninahitra ahy no omeko voninahitra koa. Izay ny tenin'i Jesosy. Ny voninahitra amin'ny olombelona dia vetivety ihany. Hosana hosana ny natao an'i Jesosy iny, niakatra ny Jerosalema izy. Kanefa rehefa avy eo indray dia homboy. Izay ny olombelona. Fa avy amin'Andriamanitra kosa, rehefa izy manome voninahitra anao, dia mandrakizay an'izay. Ny lalana halehanao ihany no indraindray mivetoka miakatra havoana dia midina dia mandalo rano sy ny sisa. Fa izao ny voninahitra nomen'i Jesosy anao tsy miala iny. Dia ny fitiavany zany, ny famindram-pony aminao. Dia ho an'Andriamanitra rereny ny voninahitra ary ny fiadanany sy ny finoana ho atsika mianakavy. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy ny fiombanana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ho mandrakizay. Amen.